natao tsinontsinona sy nolaviny olona izy, lehilahy ory sady zatra fahoriana, ary tahaka izay tsy tiany olo-koa jerena akory izy. Natao tsinontsinona izy ka tsy mba nahoantsika. Miara-batsika ary namako malala, ary amin'ny fo feny fitiavana miredareda ny fitiavana antsika manaraka izao fandarina izao indray no iarabana antsika. Kopakopa-tanana ho antsika any amin'ny toerana maro isan-karazana izay misy antsika any. Natao tsinontsinona sy nolavin'ny olona izy, Jesosy Kristy. Ny mpaminany Isaia no mitantara 500 taona mahery talohan'ny trangany toe-javatra ny zava-nisy. Dia nolazain'ny Isaia ao amin'ny Isaia 7:50 ny aminy hoe lehilahy ory sy zatra fahoriana, tsy tian'ny olona ho jerena akory, ary no hevitra androany ao amin'ny 7 amin'ny Isaia 7:50 manao hoe natao tsinontsinona sy nolavin'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra fahoriana, ary tsy tahaka izay tsy tian'ny olona ho jerena akory. Natao tsinontsinona izy ka tsy mba nahoantsika. Ny fahoriana mangidy rehetra, ny farafijaliana dia niatra tamin'i Jesosy Kristy mba hamonjena antsika rehetra. Nidina tany amin'ny toerana farany ambany indrindra izay tsy sahaza ny zanak'Andriamanitra io Jesosy io mba hamonjena antsika. Ao amin'ny fitomaniana 1:12 misy teny manao hoe jereo izy sy izaho raha mba misy fahoriana toy ny fahoriako, faminaniana nomena any nanoratra ny boky ny fitomaniana. Miteny zany Jesosy, jereo ny fahoriana rehetra eto amin'izao tontolo izao, raha misy tahaka ny fahoriako. Tsy nanan-keloka izy kanefa dia mitondra fahamaizana mitovy amin'ny olomeloko. Eny, raha tsy lavitra noho ny olomeloko aza ny fahamaizana nanjoan'ilay zanak'Andriamanitra. Fankapanahy lehibe izay niatra sy nitranga teo amin'ny Kristy tao anatin'ny maha olombelona azy, hery feno faharetana nefa no netiny niatrika izany fahoriana goavana izany, mba ho tombontsoanao, mba ho tombontsoantsika rehetra, mba hanomezana antoka fa azo vonjena ianao, azo vonjena isika rehetra. Namesatra ny fon'Andriamanitra ny asa sy ny fisainana ratsy izay niatra tamin'i Jesosy Kristy, ka nahatonga azy tsy maintsy ilony sy ilanja ny fahoriantsika, ary nahatonga fahamaizana ho an'i Jesosy Kristy, ny fiaretana sy ny fitondrana ny fahotany zanak'olombelona rehetra, ary tonga mpisolo toerana ny olombelona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Nisy olo toerana anao teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Hebreo 2:7 misy an'izao an-dalanteny izao. Ataontsika ahoana no fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika? Inona ny fanantenana ho antsika raha tsy manaiky ny sorona nataon'i Kristy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana isika? Ataontsika ahoana ny fandositra ry namana? Hakasika ny fonao, handona ny fonao, hampalefaka ny fonao ny fahafatesan'i Jesosy ilay natao tsinontsinona nolavin'ny olona, ary tsy mba nahoantsika akory. Ahoana moa ny fomba fisehoana zany hoe tsy nahoantsika izany? Tsy misy akony eo amintsika ny fahafatesan'i Kristy androany ary amin'izao fihaonantsika izao. Ahoanao Kristy? Raiso anao Kristy? Andona ny fonao ny fahafatesana, ka na dia tantara efa miverimberina matetika aza dia hisy fanoloran-tena vaovao hipotra eo amin'ny fiainantsika, dia hivavaka isika. Jesosy Kristy tomponay misaotra anao izay, lehilahy ory zatra fahoriana, niaritra ny mafy noho ny fahotanay, ny famonjenanay. Tombo tsaro, voadona ny fonay, ary manam-paniriana hanapa-kevitra ho anao mandrakizay. Anaiky ny fahafatesanao famonjenanay, ary hiova famindra amin'ny lasa rehetra, ka anana fiainana mifanaraka amin'ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy, lay mato anay no hanonana izany vavaka izany. Amen.